maintsy enjehana sy anaovana fanadihadiana avokoa na ny filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina na ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky hoy ny kestora voalohany eo amin'ny antenimieram-pirenena Rina Randriamasinoro androany. Efa tafatsangana raha teo mantsy hoe ity solombavambahoaka ity ny voamera fanadihadiana parlementaire andinika izany hoe ity mpikambana ao amin'ny birao mahatry ny antenimieram-pirenena ity. Raha antsika mahita ny zavatra niseho ny fanesy teto amin'ny firenena toko hoe ny fanaparam-pahefana na natao tamin'ny vahoaka malagasy indrindra ihany koa moa reny ataoko hoe fanondranana ny harem-pirenena tsy ara-dalàna ireny dia efa nanangana commission zany no ny enquête parlementaire ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia voaresaka ao daholo zany ny tompona andraikitra rehetrarehetra izay tompona andraikitra tamin'ny zavatra nisy teto amin'ny firenena ataoko hoe natao amin'ireny famonoana ny vahoaka malagasy ireny ny fampiretana ny vahoaka malagasy ny fanondranana ny harem-pirenena tsy ara-dalàna ihany koa ka tsy hisy anavahana io fa voakasika ao anatin'io daholo hatramin'ny filoham-pirenena teo aloha Ngai Andry Rajoelina. Matoa ny rosoana ny fanokafana fanadihadiana parlementaire dia tsy maintsy hisy ny vokany hoy ny kestora voalohany eo amin'ny antenimieram-pirenena. Tsy tokony atao vesatra sy fandaniana fotsiny ho an'ny antenimieram-pirenena noho izany ny fanokafana ny voamera mpanao fanadihadiana tahaka izao hoy Rina Randriamasinoro. Raha tokony ho izy aloha miainga amin'ny enquête parlementaire mantsy le izy ivondronan'ny lafikery politika ny solombavambahoaka mandrafitra an'izany enquête parlementaire zany. Matony ny rosoana aloha anaovana ny enquête parlementaire dia tsy maintsy hisy valiny izay satria raha nanokatra ianao zany commission anao an'izay enquête parlementaire zay ka tsisy vokany dia lasa vesatra ho an'ny antenimieram-pirenena rehefa avy eo hoe aiza ny valiny izay izany hoe mitaky résultat ny fanaovana an'izay ka matony ny rosoana dia tokony hisy vokany izay fa tsy hijanona fotsiny ary tsy tokony hisy anakany. Rehefa vita ny enquête parlementaire mamoaka ny heviny eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia anjaran'ny fitsarana indray no manohy azy rehefa avy eo. Fahefana feno ananan'ny antenimieram-pirenena ny manokatra fanadihadiana tahaka izao hoy ihany Rina Randriamasinoro. Mahara-dalàna sy tsy mahara-dalàna aloha dia fahefana feno eo anivon'ny antenimieram-pirenena no manao an'izay ary indrindra ny antenimieram-pirenena no atao anara-maso ny mpanatanteraka ka ny mpanatanteraka tamin'izany fotoana izany no nanao ny tsy nety nanao ny fanaparam-pahefana teto amin'ny firenena dia manana zofeno ny antenimieram-pirenena anokatra an'izay fanadihadiana enquête parlementaire izay. Efa nahavita ny anjarany amin'ny fanokafana fanadihadiana parlementaire mikesika ny fahadisoana nataon'ny filoha aloha Andry Rajoelina ny antenimieram-pirenena hoy ny filohan'ny antoko tsara tahafy na Parena Auguste anjarany HCG na ny fitsarana ambony indray ny andrasana manaraka hoy ity mpitarika ny antoko politika ity tokony tsy hiemotra amin'ny hofanenjena ny filoha teo aloha io noho izany ny rehetra hoy Parena Auguste. Tokony rosoana ihany ka tokony rosoany fa sara ihany misy dossier mipetraka eo ary io nataon'io tamin'ny zavatra nataony tany taloha tamizy mbola nitondra zany dia misy procédure mio ny mise en accusation atao amin'ny cour de la justice vita aloha zany ny assemblée amizay vita ka ny assemblée hoe io fa manao ny assemblée dia vita koa ataony haute cour de justice aminazy fa sisy an'izany hoe antseo izy dia apetraka hoe dossier dia misoa dia misy hitatafana an'izay hoe any amin'ny manaraka zay dia fa mipetraka eo le any eo fa azo irosoa io ary azo tanterana. Faninjiana azo atao voalohany fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana tamin'ireny fifidianana teto amin'ny firenena ireny hoy ny filohan'ny antoko tsara tahafiny. Fanisikisahany constitution igny tena maro ny zavatra nataony tamihy azo atao anareo ve dia hitanareo teo hoe tsy mahazo manao propagandy ny président de la république tsy manana antokony fa dia iny izy vao maika manao ny izy hitasika tamby zany tamina toerana sasiny zay sotonony dia vao maika tena manao propagandy izy fanindra ho ity sy fanarana fanisikisahany constitution ty io tena hoe zavatry napalaza be anazy io zavatra io dia sara ihany izy ataony io. Ie efa eto ihany koa Constant Revelson rehefa fotoana toty dia ity moa zany le fotoam-bita zay miaraba tonga dia miaraba satria taona vaovao dia ty koa ny fiainana vaovao amin'ity taona ity dia sady manatitra ny araba samy natratra zany taona vaovao zany dia tonga eto amin'ny lizy moa atao hoe fanao mahazatra satria hafahafa be hoe tsy ateto fa tsy efizay le izy tsy mety mihitsy tsy mety mihitsy le izy dia arak'izay
arak'izay ny resahany zay a de hoe nanomboka moa tsika hoe inona ny zavatra mety mahakasika ny zavatra resam-pirenena de nyresahana teo moa zany raha Venezuela zay raha nyteto amitsika ho de fa nisy nanaporitsaka koa faneho-kevitra ve le izy inona niteraka resa be hoe i Madagasikara de nakany onao zany nakany toerany amin'ny naneho ny heviny moa zany manoloana ny raha Venezuela de nisy fanoerana izy moa zany nataon'ny fitondram-panjakana hoe tsika de le tsy miandany mampatsiaka fotsiny miala siny mampatsiahany ty tamin'ilay fitondrana teo aloha misy fifidianana tany Venezuela tamin'izany fotoana mifaninana tamin'ity Maduro ty Juan Guaido de mifanjakana teto nanoana an'ilay candidat antoanany Amerikanina lay candidat tanora mifaninana tamin'io fa zao zany ina moa le resahana hoe lasa nisy pitika taty zany lizy atao hoe pitika afo ihany satria azo lazaina fa mila fitandremana be io resaka lafiny diplomatika mantsy lizy amin'ny lafiny anankiray de nitondra fantsina moa zany teo anivon'ny fanjakana misy amin'ny alalan'ny ministera rambahiny mikasika an'io raha Venezuela io izy mbola tsy nilaza koa hoe inona ny disposition officielle raha mitena hoe fa tsy fitany latsika fa ho atsika malagasy manokana nge le toerana misy atsika eto mihitsy hafa kely mihitsy hitatsika zany tamin'ireny fotoanan'le namay ny ady Iraka sy Israelianina moa zay ny Amerikanina sy ny Rosianina any tao an-damosiny izy zareo ataoko fa mila manamboatra zao moa zany le hoe fanavozana ny Repoblika ataoko fa mila hoentitsika arak'izay fanavozana ny Repoblika zay ny fomba fijery za tsy manao hoe ny position antsika anatiny io iny any raharaham-bahiny iny fa le fomba fijery sy fomba fisainatsika zay mba manaraka politika sy miteny momba ny rahapirenena zao manko le tonga teto le Rosianina de velona de ohatra ny tamin'izana tany tanteraka mihitsy le adiavitra teto amitsika ala taon'ny Rosianina fa ny frantsay tamintsika zana tany mihitsy tamy mbola niady tamin'izany le hoe anao tamin'ny andron'ny MDRM reny no mandeha le resaka hatraminy hoe alao mihitsy Hitlera talohan'ireny mbola talohan'ireny ary de ny Alemanina mihitsy ny tena ohatra ny tena hoe tena de rehefa aveo indray le nandalo ny anglisy nanafika teto moa nandroaka ny force frantsay viciste teto tamin'ny 42 alao mihitsy ataon'ny anglisy ka reo ny tena izy alao mihitsy tsika miaraka amin'ny anglisy mandrak' zao mbola zany foana alao miaraka amin'ny Amerikanina alao miaraka amin'ny Rosianina alao miaraka amin'ny Sinoana fa ahoana raha ohatra hoe zao ny atsika malagasy zavatra tena mety amitsika ngeny hoe madio tsika tsy enjadiny ny adin'olona eto tsika tsy ataotsika taninady Madagasikara tsotsotra nge zany hoe nareo nositsika ireo na iatsirana nefa tilitilindra lafaon'io isamy mitily an'io na atsirana na io sekren'io koa raha ilaindrareo io na i Madagasikara mihitsy alao mihitsy andeha am'le hoe non aligné le hoe tsika tsy miditra amin'adin'olona ary ny tanytsika atao tany fady tsy anatobiana tafika ary tsy atao fanaingana hoe fanafiana tany hafa na ampiasana amina ady zay nge de tsotra ny atsika de ny arentsika tsy ritin-dralahy reo mieritreritra azy hoe base tuléary ny chrome sns de tsika ny tsy maintsy miseho masika am'ireo hoe nareo zay ifanaraka aminay am'ireo de le fiavotanay malagasy ny zava-dehibe hoe zay ny tompon'ny farany amin'io fitrandrahana io fa tsy hoe fikirinareo de etinareo any de zay tanapolo miala fotsiny eto ny aretina ny azonay lavalava le tenitra fa mampalelo mihitsy mijery an'le adihevitra nateraky n'le ny samboron-dralahy Maduro ny raisy ny ampelantanana ny Venezuela niditra teto koa ny Rosiana de tena adihevitra takiny adihevitra nazana tany tena mbola fisainana voazanaka mihitsy nitondran'ny namatsika eto atoerana an'le izy fa tsy araky ny hoe inona ny fomba hitondrantsika ny tanitsika ie ny zavatra anankiray isany atrehana moa zany am'izao fotoana zao
satria midresahana teo mikasika makasika ny lafiny ara-pahasalamana tokony rahafahalamana sy constant version de misy an'ity nendran-drajako ity zany izy io moa zany tsy hoe vokatra malagasy fa ndeha atao hoe vokatra irasa-pirenena ihany zay rasa-pirenena ka zay le ary miresaka le rasa-pirenena ma teo matsiarotsaro mihitsy ale tafitolany hoe nalaza ny sida zay mbola misy hatramin'izao de nresahana de teo koa le misy mivalanaretana kolera de nresahana de misy ihany koa ny faraparany teo zany vo niainantsika tany amin'ny efataona dimy taona lasa hoe covid de le de rehefa mandeha izy de manao le misy manao fampitandray de misy manao tsy mananina sy tsy mananina io io zany tsy fampitahorana fa raha lay tatitra aloha misy karazana ronatsara atao ministre fahasalamana omaly de efa tafakatra efatra amby roapolo amby zato ny fitambaran'ny tranga iahina de ny enina amireo zany efa voamarina fa lay sokajy zany hoe clade 1B raha teknika am'lay ohatrany hoe somary matanjatanjaka izy io hoe folo hatramin'ny 120 isanjato ny tapafatesana mety am'le izy mety afatesana zany avany Afrika izy io avany Afrika andrefana izy teo avany Afrika ty ny zavatra amin'ny tonga ao tsaiko raha vao nisy an'io hoe valana aretina ohatran'io de engany mba tsy hanimba ny toeran'ny Madagasikara koa anatin'izy laboratoire anakoroa zany tena andefasana anaovana ny fitiliana aloha hatreto de ao zany moa zany ny IBM Institut Pasteur de manana la deuxième zany le amin'ny fanjakana le riandroy be de engany tsy hiverina ho le tranga ohatran'ny seho tamin'ny andron'ny Covid le misy hoe misy olona te hoany ivelany mety resaka asa na mety resaka ohatran'izany de mahazo fanamarinana izy fa milamina tsara ny fahasalamany amin'ny lafiny hoe ny Covid aveo nefa rehefa tonga any amin'ny toerana alehany le olona voapirofa positif izy tamin'ny Covid de lasa ohatran'ny nanamaloka an'le hoe iny tisy fahamarina n'lay voka-pitiliana zay natao tamin'ny laboratoire taty Madagasikara tadidiko tsara nisy tatsambo tamin'izay fotoana zay nandeha tany de nahazo an'le taratasy mihitsy izy nefa tonga tany zareo izy olona vo fa nitakonana tamin'ny tsy mahavo zany taty ngama de nahazo al izy engany ao tsy verina zay trano zay amin'ny resaka komoa zao manao zay amitsika hoe mila certificat médical mazava tsara raha andeha hoany ohatrany hoe somary namaly kely an'le resaka choléra nataotsika teo mba nanao fetero zay koa tsika tamin'ny zay indrindra mahatonga le manao le fampatsainy hoe engany hoa tsy hitranga le zavatra ohatrany tamin'ny andron'ny Covid hoe manana le certificat mihitsy nge le olona eny ary fa de milamina salamy hay le olona efa mitondra an'le izy mandehandeha any de any an-tanin'olona any vao mipotra le izy ohatran'le diplôma fosika ihany de engany hoe tsy hipotra zany tsika koa aloha tsara tsy hoe mety ihany le hoe mifamaly satria avao mazangangy ny hita voalohany de arak'izay tsy hanendrikendrika firenekafa fa miditra tsikelikely matsitsika satria vaovao ny taona ary teo moa zany zao raha neno an'ny kabarin'ny filohan'ny fanavozana ny republika tany Antsiranana de ohatra mbola namerina ny efa voalazany tary aloha ihany fanamafisina kokoa zany ny amin'ny hoe misy manao zay anakorontanana na hoe anao zay atsateraka lay rafitinina zany lay eo zany le anaovana le fikoanam-doam-pirenena irisona anaovana an'ity le na le concertation nationale moa zany marimarina kokoa de eo ihany koa ny faneho-kevitra hafa moa zany efa mandeha manodidina an'le izy de rosotsikelikely ary ty taona ty de taonao am'zany ary fatoana zany raha ty ataontsika hoe ty tapany voalohany am'ty taona ty raha le ty tandro navokany tao amin'ny fiadidina ny primature le nisy an'le aotraka hatramin'ny enim-bolana raha ny tena izy de ao anatiny tsara zany tsika io zany zao Constant Ravelson mikasika an'iny concertation nationale iny amin'ny fiangana mihitsy tsika zao ka am'izao fiangana zao ohatran'ny ahoana tsy hoe lefilefy fa lemilemy zahoany ohatran'ny lefilefy le tena tanjo lehibe mipetraka tary amin'ny fetim-boany ohatran'ny ngamba tsara raha nitina tsara mihitsy le resaka hoe fanavozana inona manahoana lasa plivava lasa plivava fanovana zao fanavozana zao hatramin'ty olona nanao tsy mety teto ty atao satria fanavozana zao de tsy okity anao lasa mamilesa lasa naotra zany mihitsy le izy mila tsara ny namerenan'ny président colonel aniny ka
ary tokony verimberina mihitsy ho takatry ny vahoaka tsara zay hanao fionandom-pirenena no hoe inona tsara le fampidiniantsika fa tsy hoe fifandaminandrikotry fety sy maka manodidina ny latabatra ry ny fandaminana na hoe fa tsy mifamely fa tsy mifanenjika tsony fa avy lao tsy maty manotaniny anay fa mpavo iny aloha zay ny tena tsara verimberina masahany avao amin'ny fitondrana mihitsy le anton-javatra anaovana ny fikaonandom-pirenena ary io tsika mbola mba hitondra ihany ko eto hoe mba raha ny eno eno mantsy de hoe mety isy tematika ihany voaka zany ao anatin'le izy raha ranony loharano-baovao de manodididina ny 12 zany fa misy moa le hoe adaptabilité mety any amin'ny faritra izy mety somary miova kely fa manodididina ny 12 zany le loha hevitra zay fampidiniana eny anivony reny mba hoe akana ny hevitra fotsiny mba ahafahana manatsoka na ho avadika any amin'ny lalàna izy na any amin'ny fanaovana ny lalam-panorenana le izy na amin'ny zavatra samihafa de hitantsika hoe ny fivoarana fa tsika koa de mba hiezaka hitondra tsikelikely an'izany eto mba ahafahany olona maneho ny heviny satria zava-dehibe zany raha manana io ary ao anatin'le izy hoe samy mba tompony andraikitra ao anatin'izany ary mila tokony ary samy mibaby an'zay avoakany eo raha ohatra hoe misy mialangalana matamata mivoaka eo firy-taona indray fanararoatra ty ary mety sisy ohatry ty endrika hafa indray no isy ao satria eo nitsindry amin'ny raisam-pirenena fa eo ihany koa ny araky nle nampidirantsika azy teo ohatra ny raharaha Venezuela ary nisy ny fanazavana zay efa nentin'ny Constant Verson teo ny amin'ny hoe toerana mahastratejika ny Madagasikara sy ny fitsiririten'ny olona ny areny eto na ny ambanin'ny tany na ny ambonin'ny tany sy ny an-dranomasina de tsy amelatsika ipepetra na hitomoemoepoanao izy ny zokizoky olona zany fa mila ny hevitritsika ny tena tokony masahana tsara de manda lehibe mihitsy no an'izay fitondrana eo nizaniza hitondra ao tsy ho alokalofan'ity anina rehetra te miresaka an'izay matsy io moa zany mbola tsy misy ny fiovana fa de mitohy zany am'le hoe ny FFKM dia tsy ho anarana fotsiny na hoe jory fotsy sanatria fa tena manana ny toerany lehibe ihany ko amin'ny fampanjariana nyty resaka fikaonando ampirenena ty misy ihany le rafitra mijoro ohatra mbola nisy vaovao ihany ko tany tapakevitra tamin'ny falakevitry ministre zao mikasika an'eo ministerany mpanjakana misahana nyty resaka fanavozany ty ireo karazana komity samihafa fa zany nona angamba fa tsy hoe anamaivana na ny ataontsika hoe ny zavatra ho iatsoroan'ny FFKM ao anatin'ity resaka fikaonandom-pirenena ty goavana be mihitsy raha miresaka hoe republika zany hoe fahefan'ny vahoaka safidim-bahoaka teneranam-bahoaka no atao satatra am'izany le fikaonandom-pirenena mba tsy ho satatra sanatria mamarina any amin'tsy izy fa ny FFKM ange zao no afaka hanao arofanina matanjaka tsara mihitsy ny amin'ny hoe tsy ho lasa fandihizana sy fanjakazakana toko rona telo any le adevitra any amin'ny rehetrarehetra any tsy ho lasa fandihizana na fanjakazakany ny zay nanam-pahefana hatram'izay ka mbola voniny tazo tseza hatram'izao fotoana zao ny any amin'ny anina rehetra any mba tsy misy hoe olona ray ao anatin'ny 50 izy no mamoaka ny levitra ko rehefa mandravina ny hevitra ko ny azy zany raha lehibe ny FFKM nge zany hoe ny fahamasinan'le adevitra mihitsy tsy ho adevitra amin'ny kliolio viravirain'le piremby fanjakana sy mpandroba fahefana indray zava-dehibe ny FFKM amin'io arofanina lehibe mihitsy za zany tsy miditra amin'ny hoe ny ara-pinoana fa ny ara-pahendrena fotsiny zao amin'ny maha-olokendry itokisana amin'le ho mpiambina n'le fikaonandom-pirenena mihitsy